Ao anatin'ny mangarahara no tokony amoahany CES ny valim-pifidianana rano nambarany manam-pahaizana momba ny fifidianana na ny groupe des experts nationaux na GEN. Vola Ravoavy sy Stéphane Razafimandimbetrany. Mitaky ny amoahany CES ny vokatra ao anatin'ny mangarahara ihany koa ny vondrony manam-pahaizana momba ny fifidianana na ny groupe des experts nationaux GEN. Ho azy ireo dia tokony ho hita soritra amin'ny are avoakan'ny CES amin'ny fangatahany tsiraray fa tsy saromana ary tokony aseho ihany koa ny olana hita rehetra. Mikasika amin'ny fangatahana fanisambato sy ny fampitahana ny vokatra izay nangatahany avy amin'ny candidat Jean-Louis Robinson dia nisoratany GEN fa tokony manome mazava ny birao fandatsahambato nisian'ny olana amin'ny mpitory. Mikasika amin'ny feo amin'ny fisian'ny alabato dia toy izao ny fijerin'ny GEN. Misy jeu mandapaka ny confrontation procès-verbaux zay recomptage de voix ary ny CES efa nilaza hoe raha misy manana contestation dia anjara no manome le pofo. Zay io tamin'ny hoe décision du 28 décembre 2013, la CES a indiqué qu'il appartient au requérant d'indiquer le bureau de vote où la confrontation des DPV est sollicitée. Karaha mitondra an'izay izy tompoko dia atao deverinay fa tokony raisin'ny CES ny contestation na ny demande de confrontation mantsy fa tsy izay. Ny candidat tsirairay avy tao anatin'ny fifidianana dia manana délégué, manana solotena. Ireny délégué rehetrarehetra reny dia manana zo ahazo ny procès verbal de comptage izay nitranga tao anatin'le bureau de vote. Anjaran'le délégué rehefa avy eo no mampita an'ireny procès verbal eny am-pelatanany reny amin'ny olona izay nampaniraka azy tao. Zay nge le mangarahara ka raha ohatra ao anatin'iny procès verbal izay nomen'le délégué tany iny tsy mifanitsy amin'ny procès verbal hafa dia misy zany ny zavatra tsy miady. Raha ohatra ka mifanaraka tsara reny zavatra reny zay zany no izy. Ary raha ohatra ny ka hoe ny délégué an'le candidat tsy nampepitana le procès verbal tany amin'ny olona tokony nandraisana anazy akory atao. Zay nge zany ny fomba fipetraka le fifidianana kosa fa le izy zany misy teknika io, misy lalàna mife azy dia mba zavatra iangavinay zany GEN dia mba hoe alohantsika anaraka an'izay zavatra rehetrarehetra zay fa tsy hoe miteny ao akoatrin'ny lalàntsika na miteny ao akoatrin'ny zavatra fitantanana ara-dalàna ny fifidianantsika zany dia lasa miteraka korotana anie zay zavatra ary ny tena tsindrinay raha izao tsika aloha mikorotana dia zay zay vao tena favoazana tena ngeza be. Nilaza ihany koa ny groupe des experts nationaux fa misy ny lalàna mifeny antoko-mpanohitra ary tokony ho samy laza amin'ny fomba ofisialy dia nizao fa hipetraka amin'ny hery fanoherana amin'ny mpanao politika. Ny mpanohitra izay hanana andraikitra lehibe mandritry ny Repoblika fahaefatra hoy ny filohan'ny CENI teo aloha Maître Hery Rakotomanana. Manana ny asiny ngeda be mihitsy satria raha jereko itsika lalàna dia misy artikla maromaro izay mametraka azy fa olo-panjakana ngejabe anankiray zao ary afaka manao ny fanakianana sy fiaikena zany hoe miantso ny fivoriana eo amin'ivony antenimera-pirenena misy raha ilay zany amin'ny fantahina izay mahakasika ny raharam-pirenena ary izy dia afaka malotra olona amin'ny rafi-panjakana rehetra izay misy eto amin'ny tany sy fanjakana zay zavatra vaovao ka ny teny apetraka dia hoe tokony ho jerena sy resahana sahady manodidina an'izay opposition fa tsy antsika hoe raha ivoaka amin'ny zoma io dia efa tsy hoela tsony dia ho fantatsika hoe izan'irany ny ao anatin'izany opposition zany. Raha ny vokatra vonjimaika tamin'ny fifidianana solom-bavam-bahoaka dia ny mampara no nahazo ny toerana betsaka indrindra eo anivon'ny antenimera-pirenena 350 amin'ny 250 misy ary raha ny lalàna 214 tsipika aotra 300 izay mivoaka tamin'ny 6 septambra 214 momba ny satan'ny antoko-mpanohatra dia candidat resy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena no filoha ofisialy ny hery fanoherana. Ny 12 janoary ho avy izao amin'ny famoahana amin'ny fomba ofisialy fifidianana filoham-pirenena no ahafantarana iza no lany filoham-pirenena ary iza no filoha ofisialy ny hery fanoherana.